Ny firaisan-kinan'ny sendika eto Madagasikara dia nanatanteraka fivirimbe androany tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina no nanatanterahana izany. Voaresaka tao anatin'ity fotoana ity ny hetsika sy ny olana mianjady ireo mpiasa ankehitriny, nanambara ihany koa ny sendika zany fa dia anara-maso akaiky ny fomba fanendrenan'ny prime ministre izy ireo mba ho prime ministre tena mijery akaiky ny olona ny mpiasa eto Madagasikara no ho tendrena ary tsy anaiky lembenana ihany koa ny SSM raha nambaran'izy ireo ao anatin'izay. Prime ministre tokony hijery ihany koa ny tombontsoan'ny mpiasa no tokony hipetraka eo amin'izany toerana izany fa tsy tahaka ny teo aloha manao tsindrifalavo zay ny filazan'izy ireo azy ary miandrandra prime ministre ny marimaritra iraisana zany ny avy eo anivo ny SSM. Fa eo anatrehan'ny fitokonana misy ankehitriny ary efa mahazo laka eny anivon'ny fianarana eny amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fanginana zany ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary nanambara fa dia tsy mankasitraka ny tsy fitohizan'ny fianarana eny anivon'ny lycée, ny CEG, ny EPP, ny sekolim-panjakana mihitsy ireto ray aman-dreny ireto. Latsaka katerena trano izy ireo ny mpianatra rehefa tonga tahaka izao ny fotoanan'ny krizy eto Madagasikara. Resaka vaovaon'ny fahasalamana sika satria dia manana ny toerany lehibe eto Madagasikara izany Institut Pasteur izany. Ho tohizan'ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny tonta dia noraisin'ny filoha-pirenena andriamatoa jeneraliny ny tale jeneraliny izany Institut Pasteur izany ary dia resaka maro no niarahan'ny tonta tao anatin'ny minitra maromaro ny fampiresahana ihany koa. Noraisiny filoha era-jonary mampianina teny amin'ny ila-pampanjakana ny avoloha androany maraina ny tale jeneraliny ny Institut Pasteur izay tsy iza fa ny professora Stuart Cole ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ity fitoerana iraisam-pirenena misana ny fitsaboany ity no anisan'ny bana tao anatin'ny resaka androtonta ny ady amin'ny aretina pesta ny fanoana ny Institut Pasteur de Madagasikara ny asa momba ny fahasalamam-bahoaka na ihany koa ireo fanifanana ny tanora mpikaroka amin'ny ady amin'ny aretina no anisan'ny fanampiana ataon'ny Institut Pasteur raha ny eto Madagasikara no lazainy. Avec Monsieur le Président, nous avons évoqué l'importance de l'Institut Pasteur dans votre pays, sa contribution aux activités de santé publique, sa contribution donc à la formation de jeunes chercheurs malgaches, ainsi que sa contribution à la lutte contre les maladies infectieuses. Et je pense que vous savez tous que l'année dernière, quand il y avait des problèmes de peste, c'est l'Institut Pasteur qui a répondu présent, qui a relevé le défi, identifié la bactérie et proposé des solutions à l'épidémie. Ny Institut Pasteur raha teo izay ny fanampy hatrany tamin'ny Madagasikara tamin'ny fiatrehana ny fipariahany ireo valanaretina teto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny fandalovan'ny pesta farany teo teto amintsika raha ny nambarany ity professory ity. Nanteriny ity tale jeneraliny Institut Pasteur tonga eto amintsika ity ihany koa fa ho jerena manokana ny ahafahana manamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana.